Manona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ary maniry ny tenako mba hidiran'Andriamanitra antsehatra eo amin'ny fiainanao izay manaraka ity fandaharana tonom-bavaka ity. Andehantsika hiaraka iombom-bavaka indray androany, koa manasanao handray am-po izao vavaka asandratra izao. Ka raha misy ny etaentanao, fandrinao, dia mino fa hamaly izany ilay Andriamanitra tompontsika. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra lehibe, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra, misaotra noho ny fitiavanao anay, misaotra noho ny famindramponao aminay, ary misaotra noho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ankehitriny dia meteza ianao amindra fo ary amelany elokay tsiraray avy raha nisy zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, satria ny elokay no efitra mampisaraka anay eo aminao. Andriamanitra, mangataka vavaka manokana ny mamany ary lahy amin'izao fotoana izao. Marary ny zanany ary handalo fandidiana afaka fotoana fohy. Jesosy malalo, meteza ianao hamindra fo manokana ny ray aman-dreniny, ary meteza ianao hiditra antsehatra ny amin'ny fandidiana izany zaza izany. Ka ny mpitsabo sy ny mpikarakara dia fitaovana fotsiny ihany, fa ianao mihitsy Jesosy malalo no aneho ny herinao sy ny fahagaganao. Ary ianao mihitsy no hiditra antsehatra ka ho tsapa fa manan'Andriamanitra lehibe ireo fianakaviana ireo. Andriamanitra, mangataka vavaka ihany koa aho ny amin'ny ireo mpikarakara rehetra, indrindra fa ny ray aman-dreny. Omeo azy ny fahafahamanao rehetra, omeo azy ny fitiavanao ka ho tsapany fa manana anao izy ireo. Koa fandriako amin'izao fotoana izao dia ho sitrana soamantsara hiary lahy-kely. Mivavaka ihany koa amin'ny teny ity raha misy ireo namana izay marary, meteza ianao hikasika azy ireny amin'ny fomba manokana ka hanasitrana azy amin'izao fotoana izao. Ny vavaka dia tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.